Ny finoana ny sabotsy ho avy zao no tanterahana etsy amin'ny Coliseum Atsonjombe ilay hetsika rodorodi-pitoriana sy fiderahana ary vavaka ho an'ny firenena. Ny FJKM mambopo ny tompomarika amin'ny fikarakarana izany. Maro ny tsara fantatra manodidina ity hetsika ity izay hitondran'ny tompon'andraikitra fanazavana. Ny fanombohana ny famaranana ny rodorodi-pitoriana dia iarahana amin'ny Rija Rasolondraibe amin'ny sabotsy zao. Dia manomboka misokatra ny vavahady amin'ny 7 maraina dia hisy ny loha hevitra zany hoe rodorodo-piderana, rodorodo-pitoriana vavaka ho an'ny tanindrazana. Dia mifantoka amin'izay loha hevitra anankitelo zay zany ny hetsika izay ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny Coliseum. Efa nitetin'ny faritany 5 zay dia mamarana amin'ity taona ity eto Antananarivo. Mampiavaka ny eto Antananarivo dia ilay izy mandritry ny volana ora manontolo no amaranana azy. Hatramin'izay dia isaky ny nandeha tany faritany dia ny volana Oa no andanana eo amin'ny herinandro eo. Fa ny hampiavaka azy amin'ity famaranana ity eto Antananarivo dia ilay izy mandritry ny volana ora manontolo. Fandaharam-potoana manomboka amin'ny 9 ora dia efa misy ny fandaharana tafiditra ao anatin'ilay hoe vavaka ho an'ny tanindrazana. Misy ny tamberina izay tanterahana tamin'ny nandritry ny rodorodo-pitoriana tany faritany anankidimy. Dia isy ny fiderahana dia isy ihany koa ny amin'ny hoe rodorodo-pitoriana dia isy ny fitoriana filazantsara mivantana ihany koa. Ny tanjon'ny FJKM mambopo amin'ilay hetsika dia ny hatonga ny olona tsirairay avy mba azo antoka ny amin'ny famonjena azy dia andovany ny fanjakan'Andriamanitra. Manentana ny olona rehetrarehetra tsakanavaka satria tsy misy vidim-pidirana ilay izy fa misy kosa ny tapakila nefa amin'ny fandaminana izay ho zarainy eny toerana. Dia ny anton'ilay izy dia mba hatonga ny hoe tsy hihoatra zany ny isa izay ho tafiditra ao amin'ny Coliseum dia tongava maraina satria mifidy dia efa misokatra ny vavahady. Raha lany ny tapakila dia mikatona ny vavahady.